ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiarabantsika ry havako malalatra rety alakamisy fahatelon'ny volana desambra ity dia fahasoavan'ny tompony mbola hitoetra amintsika mianakavy hatrany ny mofinaina nalahatra ho antsika ry havaka an'io araka ny perikopan'ny sekoly lahady dia ny asan'ny apôstôly toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 ndiny fa 7:30 ka hatramin'ny ndiny fa 3:70. Asan'ny apôstôly toko 10 ndiny fa 7:30 ka hatramin'ny ndiny fa 3:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny Batisa izay notoriany Jaona. Dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana anazy rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izay no favolombelon'ny zavatra rehetra izay natao tany amin'ny tanin'ny Jify sy ny tany Jerosalema. Izy dia novonoina na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny favolombelona izay nitendren'Andriamanitra raha teo dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka anambara fa izy ny voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy fahamelan-keloka. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andiny 5:30 fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina no akasitrahany. Fa amin'ny firenena rehetra izay manao ny marina no akasitrahany. Rehefa malala teny izay tsy vaovao amintsika ny teny hoe ny olona akasitrahan'Andriamanitra dia ny olona matahotra azy ka manao ny marina. Fa izay ataontsika hoe mahavaovao ity toriteny nataon'ny Petera ity dia le hoe amin'ny firenena rehetra. Tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra. Ny jiosy mantsy zavako malala dia karazan-drazany ataontsika hoe mikatona ihany izy ary nanilika ny hafa firenena. Hoy nareo amin'ny teny frantsay hoe exclusif, somary nanavaka ihany ny jiosy noho ny tsy dia fanahininy loatra io na tsy noho ny faharatsy-panahiny loatra, tsy izay loatra, fa noho ny fitezana sy ny fanabeazana izay efa niainany arivo-taona ny fandimby no hoe taranak'i Abrahama izy ary amin'ny alalan'ny jiosy no azahoana ny famonjena. Dia ny hevitra izy ireo fa Andriamanitra dia azy irery ihany. Izy ireo no an'Andriamanitra irery ihany fa Andriamanitra tsy anazy irery. Samy hafa izay ry havako malala. Ny jiosy an'Andriamanitra irery ihany fa Andriamanitra kosa dia tsy fananany jiosy irery ihany. Io fiheverana io nahatonga ny jiosy ho ny tompo-teny fantatra ho izy irery ny marina, satria ny heveriny fa satria anazy Andriamanitra. Ny jiosy dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra ny razambe ny Abrahama zany, no zany dia
azy rery Andriamanitra ary Andriamanitra izy de fananan'Andriamanitra voalohany de marina satria ny Genesis 4:20, ny Genesis 4:20, 4:10 de manazavatra ty amin'ny boky Isaia mpaminana azy moa hoe fanaka voafidy firenena masina matetika veriberina atao mivenan'ny Jiosy io zay milaza fa tena an'Andriamanitra irery ny Jiosy rakitra soahy hoy ny filazan'ny tompo ny firenena Israely. Tika zany de tena an'Andriamanitra tokoa ny Jiosy fa izao kosa Andriamanitra tsy fananan'ny Jiosy samy rery. Itsika an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy atsika samy rery mihitsy. Ny fiainantsika tsy azontsika omena ny hafa. Ny fanoratenantsika tsy azontsika tolotra ny hafa. Itsika an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy atsika samy irery. Raha ohatra ka mefy atsika fa atsika samy irery Andriamanitra de manjary manilika ny hafa isika. Ary zay midika an'ity teny ity hoe amin'ny firenena rehetra de milaza ny fisokafan'ny famonjena amin'ny tsy Jiosy zany. Andriamanitra de eto fitiavana. Ary tsy fitiavana ho an'ny Jiosy ihany izy, fitiavana ho an'ny firenena rehetra izy. Jesosy Kristy tompo no toriny Petera rehefa atao anatin'ny fibebahan'ny Cornelius ny fandraisan'ny Cornelius ny famonjena natonga Petera nanao ty toriteny ity manao hoe Jesosy ange ndran'Andriamanitra hamonjy ny olona rehetra nombona atao amin'ny azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty ary ho an'ny olona rehetra ho an'izay rehetra mino na hafa firenena na Jiosy ka mandray an'i Jesosy ny famonjena. Mazava zany zay avako malala ny hoe Andriamanitra de tsy mizahatavan'olona fa natao an'ny olona rehetra izy zay rehetra mandray azy mandray an'i Jesosy io mino an'Andriamanitra io ka matahotra azy de akasitrahany. Hotsika manao hoe ny tena mampiavaka ity andininy ity de tsy lay hoe matahotra azy iny miverinao zany amin'ny bokinao bolina bokin'ny Isaia bokin'ny Salamo matahotra an'Andriamanitra nakasitrahany fa ilay hoe ho an'ny firenena rehetra izay manao ny marina any amin'ny firenena rehetra dia akasitrahan'Andriamanitra. Ao anatin'ny boky lehibe anankiray nosoratan'ilay olo-masina na ataontsika hoe ay mandriny am-panahy atao anatin'ny fiangonana katolika romana na atao anatin'ny fiangonana kristianina mihitsy atsoina hoe Thomas d'Aquin de manazava ny antsoina hoe momban'ny ny olombelona ny natioran'ny olombelona i Thomas ao anatin'ny théologie thomiste zany dia misy fanazavana momba ny hoe ny teolojia natiora na Andriamanitra sy ny natioran'ny olombelona. Ny olona lehibe ipetraka Thomas de ny hoe kavany de ny hoe move mety misy fahamarinana move mety misy fanajana ny fahamarinana any anivon'ny fiarahamonina na any anivon'ny maha olombelona ka na tsy mbola voatory ny filazantsara aza le firenena zany hoe move azo lazaina hoe misy endrik'Andriamanitra ihany any anatin'ny olona na any amin'ny olona mbola tsy nandray n'Andriamanitra move misy marina ahitana ny marina ve any anatin'ny fiarahamonina zay mbola tsy nandray n'Andriamanitra na tsy nandray an'i Jesosy. De i Thomas de manazava fa ary manindry mihitsy fa ny fahotana de tsy nanimba akory ny mety ho manontolo ny olona fa hoy Thomas hoe ao anatin'ilay natiora izany hoe ilay zavaboarin'Andriamanitra mihitsy amin'ny mahananaovan'Andriamanitra azy de misy etaeta ihany ao anatin'ny olona izay fehezina hoe lalàna ny natiora ve ny hoe mandeha ho azy ao anatin'ny lalàna ny natiora nanaovan'Andriamanitra ny olona ny fitadiavana ny fitiavana ohatra sy ny fitadiavana ny marina zany hoe tsy voatery ho simba ny fahotana avokoa izy fa misy ihany natiora zany hoe toy ny lalàna mifehy ilay zavaboary mihitsy
toy ny loazany na lalàna amin'ny feny natiora mihitsy a ny fitiavan-janaka ohatra na mino an'Andriamanitra le olona na tsy mino an'Andriamanitra le firenena dia mandeha ho azy ary toy ny lalàna ny natiora ho anatin'ny olona ny fitiavan-janaka. Toy ny lalàna ny natiora ny fanajana ny aina ohatra. Marina tokoa fa misy fotoana hoe mamono olona ny olona, manao sorona ny olona tamin'ny fotoanan'ny antikité na sanatria mihinan'olona mihitsy ary tany aloha tany. Fa raha mihinan'olona izy dia tsy meritreritra ny olona iny olona hoaniny iny tamin'ny fotoana tany aloha zany. Tsy meritreritra n'iny olona iny ho mitovy aminy fa ho toy ny haza ny fieritreretany azy. Fa tsy mihinana ny zanany ny olona na mihinana ny vadiny tany aloha sanatria na ny ankohonany. Fa tena hoe tamin'ny ankapobeny zany na dia izay heverina ho Thomas na dia izay heverina ho firenena olona ratsy indrindra ary dia farafahakeliny nanana fitiavan-janaka izy na tahaka izany, na fitiavana ny olona ao anatin'ny clan na ao anatin'ny fokony. Ary miezaka ny olona na dia izay ratsy indrindra raha manana etaeta ny fahamarinana ny rariny sy ny tahaka izany. Toy ny milaza zany fa lalàna napetraka-Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny natiora ny fikatsahana ny fahamarinana ohatra na ny fitiavan-namana. Amin'ny ankapobeny fa misy ihany monitra angatsongaina noho ny toejahatra maro samihafa. Ary izay indrindra no toy ny hamarininy toy ny andiny tsotra masina teo manao hoe amin'ny firenena rehetra, zany hoe na aiza io. Ka misy fiezahan'ny olona hikaroka ny marina ao anatin'ny fiarahamonina. Na aiza io, na iza io. Olona na firenena mikaroka ny marina ka te hampanaja ny marina ao anatin'ny fiarahamonina dia tokony hatsiaro fa tena avy amin'Andriamanitra zany. Filazantsara nge adiditsika ny mitory azy fa talohan'ny nitoriana ny filazantsara dia efa nisy etaeta maro samihafa tany anatin'ny fiarahamonina talohantsika tany nampanaja ny marina na nikaroka ny marina. Ireny marina ireny ho petereto dia akasitrahan'Andriamanitra, marina loatra fa tsy marina arak'izay mety ho fanahin'ny filazantsara amin'ny androntsika kehitriny, satria Andriamanitra nitsy nijery ny androny tsy fahalalana, androny tsy fahalalana ny tany alohan'i Jesosy Kristy, saingy tao anatin'izany androny tsy fahalalana zany dia nisy ihany firenena, nisy ihany olona, nisy ihany vondron'olona niezaka nampanjaka ny fahamarinana ka nakasitrahana teo mason'Andriamanitra zany. Ary ditantsika ao amin'ny testamenta taloha zany Kirosy ohatra. Kirosy ange mbola tsy nahalalany Jesosy, Kirosy ange tsy nahalala an'Andriamanitra, fa nakasitrahan'Andriamanitra Kirosy satria nikatsaka sy nikaroka ny marina izy. Ary io marina io dia ilay ambaran'ny Thomas hoe ilay marina araka ny lalàna ny natiora fotsiny io, ilay marina araka ny lalàna izay ataontsika hoe napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny zavaboary io. Lay marina izay manaja ny aina io, lay marina izay manaja ny aja mamboninahitry ny olona io, lay marina izay manao hoe ny olona dia tokony ho tsy simbana ny fiainany, tsy simbana ny ainy, tsy horavana ny fananany, tsy hanaovana herisetra izy. Zany marina zany dia zao marina universel, marina izay ataontsika hoe ny ainan'ny olombelona rehetra. Tsy mbola lay marina araka an' Jesosy ange io fa ny marina izay ataontsika hoe iainan'ny olona rehetra ary na aiza ianao dia ny hoe tsy tokony hamono olona ny olona, tsy tokony ho simbanao ny fananan'ny olona, tsy tokony ho tsiriritinao izay rehetra tsy hanao fa any amin'ny olona. Dia hoy Petereto manao hoe izany marina universel zany dia marina izay nakasitrahan'Andriamanitra. Lavako malala mampieritreritra antsika kristianina. Jesosy rehefa tonga dia tena nanamaso manao hoe izy ny tena fahamarinana. Zany hoe reny marina rehetra hitantsika universel na reny marina izay mety hitantsika isam-pirenena na hitantsika amin'ny lalàna natioreny dia aloko ilay tandindon'ilay tena fahamarinana ao amin'i Jesosy. Marina ihany reny raha amin'ny lalàna izay mety nitranga atao amin'ny fiarahamonina, mety marina moral reny, mety marina amin'ny ataontsika hoe ara-kolotsaina sy ara-panabeazany reny, fa Jesosy tena fahamarinana io ambaran'ny Petera io, ao aminy no hitsarana ny zavatra rehetra. Ho zany rehefa koa manana tokony ho tsapantsika kristianina fa itsika ny manana an' Jesosy ilay fahamarinana. Fa inona kay mahasamihafa n'ilay marina
izay ataontsika hoe toriana tany aloha rehetra tany ka nahafahan'ny olona nanangan-javatra, nahafahana nanana fiarahamonina ny toetra tsara, nahafahana nanana fandriam-pahalemana. Ny romanina dia nanana antsiny hoe droit romain, ka nahatonga ny isiny antsiny hoe pax romana, nahatonga ny isiny ny firenena romanina natanjaka sy ny sisa rehetra nisy marina tao. Fa izao fahamarinana izay aliko tandindon'ilay mbola tena marina atao amin'i Jesosy, zay ke natonga ny Pilato nametra-panontany tamin'i Jesosy hoe fa inona ny tena marina Jesosy? Ianao miteny fa ianao ny tena marina, ianao ny fahamarinana, fa tsy marina ve zany ilay fahamarinana nyresana nandritry ny taona maro zay efa everiko eny? Za manana marina hoe Pilato, fa inona ary ny tena marina? Dia fantatra tsara mihitsy zany fa talohany nahatongavana vavahana kristianina, talohany nanambarany Jesosy ny fahamarinana dia efa nisy fahamarinana. Fa inona mampiavaka azy amin'izay tena fahamarinana? Ataontsika hoe lambaran'ny filazantsara ao amin'i Jesosy dia hotsika manao hoe ny fahamarinana ao amin'i Jesosy ao amin'Andriamanitra dia voalohany fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Io ny fahamarinan'ny filazantsara, ny fahamarinana izay iainantsika ampianarin'i Jesosy atsika dia fahamarinana mifamatotra amin'ny fitiavana. Io no teneny Petera amin'ny tokoteny ange izy manao hoe amin'ny firenena rehetra zany mety misy marina any, avy amin'Andriamanitra ny fikasana ny marina. Fa izao izy ilay fahamarinana dia mahatonga fahatahorana an'Andriamanitra, mahatonga fahatahorana an'Andriamanitra. Ilay fahatahorana an'Andriamanitra io dia tsy voambolana mampioro akory, fa azonao adika hoe ilay fahamarinana teraky ny fitiavana an'Andriamanitra, fahamarinana izay mitondra ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ilay tahotra ny apatezitra an'Andriamanitra, zay io fahamarinana io. Raha afaka malala manao ny marina zany isika satria tiantsika Andriamanitra. Manao ny marina tsika tsy hoe satria matahotry ny voasazy, manao ny marina tsika tsy hoe satria matahotry ny gadra, manao ny marina tsika satria tsy hoe matahotry ny ho any amin'ny elo. Mazava ho azy zay elo dia anankiray tsisy finaritra ny andika lalàna sanatria, fa ny tena tokony ao an-tsainao azy, ny tian'Andriamanitra ho ao an-tsaintsika, zay ny filazantsara dia ny hoe tokony manao ny marina isika, tia ny marina isika satria tsika tia an'Andriamanitra. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny mahatonga atsika ho tia ny fahamarinana. Hoy Paoly amin'ny Romanina manao hoe manao ny marina mandeha araka ny fahamarinana ao anatin'ny fitiavana. Tsy afa-misaraka ny fahamarinana sy ny fitiavana. Io ny filazantsara. Jesosy nanaiky ho fato amin'ny azo fijaliana noho ny fitiavana. Noho zany manao ny fahamarinana isika noho ny fitiavantsika an' Jesosy. Manao ny mandeha araka ny fahamarinana noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay no mampiavaka azy rehefa ko malala. Hotsika manao hoe tsy zioga zany amintsika ny fahamarinana, tsy entamavesatra amintsika ny fahamarinana, satria manao zany amin'ny fitiavana isika. Raha ohatra ka resina zao tontolo zao tsika rehefa ko malala dia tokony heritreritra amin'ny fanajana ny fahamarinana. Zao tontolo zao itenen'ny Petera io mahafantatra ny marina ange izy, fa mahafantatra ny marina izy satria ary manao ny marina izy satria matahotra izy, matahotra ny lalàna izy. Misy ny fahamarinana universel hoe hotsika manao hoe ny firenena rehetra n'izy dia manao hoe tsy tokony mangalatra, tsy tokony mamono olona, tsy tokony mandainga, tsy tokony manambaka olona, tsy tokony mifety, tsy tokony makatombony mihoatra noho zay tokony alaina araka ny lalàna sy ny sisa rehetra. Fa reny fahamarinana ireny dia fahamarinana teraky ny fanabeazana ihany, fahamarinana teraky ny lalàna ihany. Fa ny fahamarinana ny kristianina dia fahamarinana izay ateraky ny fandraisana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy ambony lavitra noho zany. Nefa ry afaka dia mampisentry fa tsy zany hita amin'ny fiainana kristianina nge. Ndraindray nge isika no tsy manaja ny fahamarinana mihoatra noho ny hafa azy. Ndraindray nge isika no manamaivana ny fanajana ny fahamarinana mihoatra noho nyzao tontolo zao azy. Ary mampametra-panontaniana araka ny tenin'i Jesosy hoe inona nataonareo mihoatra noho ny sasany. Ndraindray nge ny jentilisa raha hoy Jesosy mba tia namana ihany. Jentilisa nge mahay mamonjy ny mahantra ao aminy, jentilisa nge mahay manao asa soa.
ny jentilisa-ngema ty tanindrazana ihany koa ary nareo mba ahoana ozy inona nataonareo mianoatra noho ny sasany inona mampiavaka ny fahamarinanareo mihoatra ny fahamarinan'ny fariseo zy fariseo koa nge mba mahay mananja lalàna fa inona ny fahamarinana anehoan'ny kristiana ny fahamarinana mihoatra noho ny hafa tena mahasongina lehibe noho ny fahamarinana zao tontolo zao ve ny fahamarinantsika nefa ny fahamarinantsika ny tena fahamarinana ao amin'i Jesosy tena zavantsika tokoa ve tiantsika Andriamanitra ka mahatonga antsika manao ny marina sa hoe ampandeferintsika indray Andriamanitra no izy be fitiavana sy famindram-poka dia amaivantsika ny fahamarinana ao amin'ny fiarahamonina ravako malala Jesosy ny tena fahamarinana ho andao izay nandray an' Jesosy raha tianao ny akasitrahan'Andriamanitra iny efa nakasitrahan'Andriamanitra satria nandray an' Jesosy fa ndao zatsy izy mba hanao ny marina hanao ny marina amin'ny namana fa ny faharoa dia izao ry havako hotsika hoe mampiavaka ny fahamarinana io fahamarinana filazantsara mitaha fahamarinana tsotra eny anivon'ny fiarahamonina ny fitiavana fa ny faharoa dia izao ny fahasoavana ny fahamarinana izay hiteny amin'izao tontolo izao tsika dia vokatry ny fiezahan'ny olona ny mahamarina azy satria misy fanabeazana misy fitezana izay tokony atao tokoa amin'ny lafiny moral fa ny fahamarinana kristiana rehefa malala dia izao fahamarinana fahasoavana zany hoe ny ahafahako mahantanteraka ny fahamarinana io dia izaho miaraka amin'Andriamanitra ny ahafahako mahantanteraka ny fahamarinana dia noho ny Jesosy Kristy tompo zany hoe izaho zany manaraka ny fahamarinana noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo na izany aza rehefa malala avahantsika tsara fa misy ny fahamarinana moraly iny lay lalàna eny anatin'ny fahamarinana fa misy ny fahamarinana fahasoavana lay fahamarinana fandraisana amin'ny famelan-keloka lay fahamarinana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy afangaro koa ireo fa na izany ary dia izao mifampitohy ireo ny fahamarinana izay niraisiko tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo izany ho hamarinina no filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Romanina izany ho hamarinina hoy Martin Luther noho ny fibebahana izany ho hamarinina hoy ny Soratra Masina noho ny famelan-keloka dia manjary marina koa ara-moraly ka eo amin'ny fiainako isan'andro dia vavolombelona izany fahamarinana ny fahasoavana izany dikan'izany dia izao izaho marina moral tenenin'ny Petera eto dia vokatra na konsekansa ny fanamarinan'ny tompo ahy noho ny amin'ny rano dia mandeha ho azy zany rehefa malala za zany tsy zioga amiko tsy afaka hideradera tena zany noho izaho marina noho ny fahasoavan'ny tompo mahatonga marina tsy afaka hidoka tena zany ka ampidera tena manao hoe nareo ratsy fa za tsara jerety faharatsianareo za marina jerety fahalitono zao tontolo zao sy fotonareo fa za marina tsy zany rehefa malala fa ny fanetretenantsika manao hoe za no hamarinina dia afaka manana fiainana tsara ary manana adidy aho hitondra zany fahamarinana zany ao amin'ny fiarahamonina rehefa malala manahoana ianao mpino moa ve tsapanao tonga anao any amin'izao tontolo izao ve ny fahamarinan'ny filazantsara sa lasa hery mitsara izao tontolo izao fotsiny ianao fa tsy mampianatra azy tsy mitaona azy tsy manome modely ho alainy tahaka sa mitsara n'izao tontolo izao ratsy ny mamaika antsika fa tsy miezaka mitondra ny fahamarinan'Andriamanitra na ny fahamarinan'ny filazantsara raha tsy sanatria aza tsy tonga modely koa azy isika rehefa malala olona kasitrahana ianao noho ny amin'i Jesosy dia aoka hihoatra lavitra noho ny fahamarinan'izao tontolo izao ny fahamarinanao satria efa no hamarinina tamin'ny fahasoavana dia mandehana amin'ny fitiavana hivavaka isika Jesosy misaotra anao zahay noho ny famindramponao fa efa no hamarinina izahay noho ny amin'ny ranao ary ny fahamarinanay dia tokony hihoatra lavitra noho izay fahamarinana hita eo anivon'izao tontolo izao ny tanindrazanay fony fahagola dia efa nanaja ny fahamarinana amin'izay fahatakaran'ny sainy azy nanaja ny aina nanaja ny rariny nanaja ny hafa mangay izay ankehitriny tompo satria
mitononona sy mitonona ho zanakao kanefa ndrandray aza tsy mihoatra ny fahamarinana nanan'izy ireny akory. Fantatra fa avy aminao reny. Fa ankehitriny kosa efa nandray anao Jesosy zahay dia ampianaro Jesosy atsiaro fa tokony hihoatra lavitra noho izy ireny ny fanajana ny fahamarinana. Ny fahamarinana izay iainanay amin'ny fitiavana, fahamarinana izay ateraky ny fahasoavana no raisinay taminao. Aoka Jesosy anjaka ato anatinay ny fahamarinanao mba ho akasitrahanao io masonao isan'andro zahay, ary tsy angaiay zahay eo anatrehanao, tsy angaiay koa ianao anatrehan'izao tontolo izao aty anatinay. Ianao Jesosy izay hotazan'izao tontolo izao aty anatinay dia tsy homenatra manoloana ny fitondrantenanay, fa ho marina izahay, ho masina izahay, ho feno fitiavana izahay. Dia tahio ny fiainanay Jesosy mba ho fiainana feno fifaliana, ka ho epistily velona izahay ho alain'izao tontolo izao tahaka satria manana anao. Misaotra Jesosy. Amen.